Itsidika ireo foto-drafitrasa samihafa amboarinao amin'ny commune izay andreketany ben'ny tanànana Ivato Penjy Andrianarisoa tamin'ity androany ity. Mizotra araka ny tokony ho izy avokoa ny asa rehetra izay atao. Claudia Rasourson sy Mambo Rasoanay. Tranompokon'olona ao Mandrosoa sy Akatondravolo, fanamboarana EPP ao Atanambao, fanamboarana ny lalana K7 sy lalana K4 avy amin'ny famatsimbola FDL. Ireo foto-drafitrasa samihafa ireo no nitsidian'ny ekipa notarian'ny ben'ny tanànan'i Ivato ny maraina teo. Raha tsy ahivany, ny tsena dia tetikasan'ny filoham-pirenena izay afaka handray mpivarotra 2 arivo ary mitentina 2,2 miliara ariary. Ny tetikasa hafa kosa dia vola madiodio ny commune. Raha ny tsena no resahana dia 20 andro teo izay no nanomboan'ny asa. Fa telopolo isan-jato eo zany ny asa vita amin'izao. Izy moa zany everitsika tsy hoe verina moa zany fa ahovitainao anatin'ny 3 volana dia hatreto angamba aloha sisy olona navy dia tsara le asa ary tratra anatin'le 3 volana natanterana le asa. Tsy nanorenana toby dasantsy akory ny toerana raha ny fanamariana nentin'ny ben'ny tanàna. Rehetra angamba mahita afa tsy misy tombon-dasantsy galana eto na hoe parking ny NC na hoe lasantsy sinoa fa ho an'ny mpivarotra izy ity ary mpivarotra 2 arivo no ampidirinao. Izany hoe ny mpivarotra tato anatin'ity tsena ity no tsy maintsy miditra ao anatin'izany tsena ny Ivato izany, tsy misy vola-lohan'ny mpivarotra fa ireo mpivarotra efa nivarotra hatramin'izay no omena ny toerana. Ho an'ny sefokotany Akatondravolo dia tena ilaina tokoa ny tranompokon'olona izay atsangana. Zavatra izay ilaina tokoa satria eo ny rehefa tonga amin'ny fifidianana dia mijaly mihitsy satria mihindrana trano moa izay rehefa hanao fifidianana. Eo ihany koa moa ny lanonana maro samihafa izay mety hiseho eto amin'ny tanàna izany dia tombotsombo lehibe ho anay eto amin'ny fokotany izany ny momba ity toerana ity. Ny asa rehetra izay notsidiana androany dia hovitaina amin'ny volana septambra avokoa. Ireo tetikasa ireo dia hotokanantsika tsy ho ela satria amin'ny volana septambra vita avokoa ireo asa izay notsidiantsika tato anatin'ny commune Ivato. Ny tiana tongavana dia tsy maintsy asongadina amin'ny vahoaka ny asa vita ato anatin'izany commune izany mba tsy hisy ihany koa ny fifanenjehana eo amin'ny samy ben'ny tanàna fa samy miezaka manao izay ampandroso ny commune dia mandroso azy ity firenena ity fa tsy ny commune Ivato miezaka manao asa no antsika iraina eto sy eroa. Nosoritan'ny ben'ny tanàna fa taberina andraikitra amin'ny vahoaka no averina amin'ny alalan'ny fananganana foto-drafitrasa samihafa.